Feno telopolo taona katroka amin'ny taona 13 nijoroan'ny centre de perfectionnement des officiers tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana iraisam-ponina kosa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany fankalazana izany. Ratsy Jehova manao trano dia miasa foana amin'ny mpanao azy. Ratsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana amin'ny mpiambina. Io tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny bokin'ny Salamy fa 7:7 io no nakana ny afatra amin'izao fanompoam-pivavahana fanokafana amin'ny fankalazana fa 30 taona nijoroan'ny centre de perfectionnement des officiers izao ka teto fiangonana iraisam-pinoana teto Ampahibe no nanatanterahana izany. Hotsagam-baton'izao fa 30 taona izao dia izy ny fanatsarana ireo efitrano fianarana, arahana hetsika ara-panatanjahantena maro karakarain'ireo manam-boninahitra rehetra nandalo tao amin'ny sekoly. Ka indroa vanarana io sekoly io tamin'ny voalohany dia SOA1 filazana stage d'application des officiers d'actifs. Ka ny vanarana zany tamin'ny taona 419 dia nivadika ho centre de perfectionnement des officiers. Ka amin'izao fotoan'izao moa ny tenako no tale mifandimby fa 9. Ka nisan'ny mpianatra amin'izao fotoan'izao zany hatramin'ny foronana dia 7,700 fa natrehona ny tantanako ny sekoly kosa dia misa 30,700 nisan'ny mpiovana nandalo tao. Ka ankehitriny moa zany dia fanombohana ny fankalazana ny fa 30 taona vavaka no nanombohana azy teto amin'ny chapelle militaire teto Ampahibe ary manaraka avy eo moa fananana ara-panatanjahantena atao any amin'ny Toby Alphonse Rakotondrainy dia mifangaro amin'izay moa dia ny fanamboarana ny efitrano anankiray ho mariky ny fa 30 taona ny orena sekoly ary ny amarana anazy dia amin'ny 12 Desambra 2023. Tsy maintsy mandalo amin'ity ivitoeram-panofanana miaramila ity ireo manam-boninahitra rehetra alohan'ny andraisan'izy ireo ny asa aman'andraikitra ao amin'ny tafika malagasy. Raha tsy ahivina dia ny taona 3,700 nisy mpianatra ho manam-boninahitra voalohany tao amin'ity CPO ity ka ireo sous-lieutenant navoaka ny andian'ny vantana faha 12 no nisantatra an'izany.